ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika riavako malala tratra ity talata voalohany volana martsa ity. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny bokyny Jeremia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Jeremia toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ianareo zanaky Benjamina mandosira faingana hiala an'i Jerosalema ary tsofi ao teko ny anjomara ka manaova tsanganafo ao Bety Hakerema. Fa misy loza sy fandriganana be miposaka avy any avaratra, ziona zanakavavy dia ampitovika amin'ny fiandrasan'ondry misy ahitra milenodenoka. Eo aminy no alehan'ny mpiandry sy ny ondry, haoro manodidina azy ny lainy ka samy andaniny ao akaikiny avy izy. Mitaova ianareo anao ady masina melezana azy, mitsanganaka andeha isika hiakatra atoandro. Lozantsika fa lasan-davitra ny andro, ka efa mandroso ny aloko ny ariva, mitsanganaka andeha isika anao latsakalina ary aoka horavantsika ny tranobeny. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, kabao ny azo, ary manandrata tovotany amelezana an'i Jerosalema, io ilay tanàna hovaliana. Feno fampahoriana ny ao anatiny, toy ny loharano mampiboika ny ranony no ampiboiboany ny faharatsiny. Ankeriny ny fandravanany reo aminy, eo anatrehako mandrakariva ny faharariana sy ny faharatrana. Minohy anatra ianao ny Jerosalema, fandrao miombotra miala aminao ny fanahiko, ary fandrao ataoko tany lao ianao dia tany tsonenana. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ny andin'ny fahavalo no entina mampaelatsika riavako malala teny faminaniana tapany volana amin'ny andin'ny fahavalo. Minohy anatra ianao ry Jerosalema. Minohy anatra ianao ry Jerosalema. Ny faminanian'i Jeremia dia faminaniana izay mitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra, mitaona ny fanjakana atsimo, mitaona ny zanak'Israely, tao amin'ny fanjakana atsimo, hiverina amin'Andriamanitra. Bokin'i Jeremia mpaminany dia mahita fa be dehibe ny olana ara-pifandraisana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra nataon'ireo mponina tao amin'ny faritry Joda, nanompo sampy, tsy mifankatia, mifanambaka, manao meloka, ary na fahotana natao tamin'ny namany io, na fahotana natao tamin'Andriamanitra io, dia saika asehon'ny bokin'i Jeremia mpaminany na faminanian'i Jeremia mpaminany fa mahatofoka an'Andriamanitra. Ataon'ny firenena Joda ihany ny fitompivavahana mihezinezina amafisiny Isaia mpaminany io, ny raha ny zanak'Israely ihany ny fomba mpivavahana rehetra, ataony amin'ny antsipriany izy rehetra ireny, saingy zao ny fony lavitra an'Andriamanitra. Ny fomba mpivavahana sy ny sorona sy zay rehetra mety ho andrasana amin'ny endrika ivelany amin'ny fivavahana dia nataony ny vahoaka Joda taty atsimo, fa ny fony kosa lavitra an'Andriamanitra. Dia eto Andriamanitra mitaky fibebahana amin'ny zanak'Israely, dia manao hoe minohy anatra ianao ry Jerosalema. Impiry moa ny tompo tsy miteny ao amin'ny faminaniana, na amin'ny Isaia, na amin'ny Jeremia, na amin'ny Ezekely io hoe misahirana mitrotro anareo, mifomaraina mananatra anareo, mifomaraina miteny anareo, nefa tsy mino anatra ianareo. Eto rehefa malala dia fitaomana ny mpino, fitaomana ny fiangonana, fitaomana ny tokantrano tsirairay avy ino anatra. Raha jerena ilay fakanteny hoe mino anatra ianao, raha jerena ilay matoateny asara amin'ny teny hebreo, dia milaza hoe tsy vitany hoe tsy hoe mino anatra loatra, fa ny fakan'ilay teny hoe asara dia zao manitsy, mitaiza, manasazy, mampianatra. Zany hoe raha miteny ny tompo eto manao hoe mino anatra ianareo dia zao mba meteza ahitsy, mba maneke sazy, mba maneke fampianarana, mba maneke hotezaina, zay ny dikan'io teny io. Raha toa ka jerena ilay teny hoe maneke ahitsy, meteza andray anatra, meteza hosazina mihitsy aza,
dia farafakerina lafinjavatra rorona telo midikany teny hoe mino anatra miainga avy am'lay matoateny hoe asara ny voalohany de zao aoka ianao anaiky ho ampianarina dika teny hoe manaiky ho ampianarina na hoe mino anatra de zao manaiky iaino tsy hita teo amin'ny fanjakany joda loatra lay toetra manaiky iaino satria feno izy sy tokony atonona fa tamin'ny andro ny bokon'ny Jeremia mpaminany a de mbola nandeha tsara ny toe-karena zany hoe nandeha ny varotra nandeha ny fambolena ny lamina ny tany ary zay natonga reo mpaminany santoka nandidina ny Jeremia miteny hoe fedanana tyo Jeremia hoe ino ty ataonareo mitory fedanana reo nefa tsisy fedanana tsinony fa nga Andriamanitra faly am'izao fizoratenanareo zao miala nenina izy mato manome anareo fa afahana miaina tahako zao fa ho avy ny fahatezekan'Andriamanitra raha tsy mipetraka ianareo de noho zany fahafenona raha materialy zany de sarotra tam'lay mponina tao Jerosalema ny miaino any Jeremia matetika mantsy rehefa ao anatin'ny fahafenona ara-materialy ny olona rehefa feno amin'ny ara-materialy manana trano tsara manana fiarakodia tsara manana fahafenona ara-materialy na manana fandrosoana ara-materialy tsara kokoa de matetika tsy mahay miaino na tsy te hiaino ary io nge nahatonga ny tompo ny teny ray maka manao hoe sarotra ny hidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hoe tsy azo tanterahina tsy zay loatra ny tian'ny tompo tsy hoe tsisy mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy zay loatra ny tian'ny tompo tenenina tsy hoe Andriamanitra tsy tia mpanan-karena Andriamanitra tsy zay loatra fa ndraindray manetsina ny sofon'ny olona ny vola ndraindray manakona ny mason'ny olona ny vola ka tsy ahitany sitrapon'Andriamanitra ndraindray dia takon'lay arena takon'lay lay materialy na betsaka io na kely de mety anakona ny mason'ny olona ary mety tsy ananany tsony fahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra ary afaka malala natongany hoe miaino anatra ianareo de zao meteza iaino iaino ny sitrapon'Andriamanitra meteza anokatra sofina iaino ny tenin'Andriamanitra fa ndraindray tsy eketsika ho marina ny tenin'Andriamanitra ndraindray ny sofintsika zavatra hafa mihitsy ny anotsika mahafinaritra atsika satria ao anatin'ny fahafenona isika de tsy manam-potoana ienona ny afatr'Andriamanitra tsy manam-potoana ienona ny tenin'Andriamanitra tsy manokana fotoana iresahana amin'Andriamanitra eto de manao antsoavy Jeremia mpaminany hoe mba mino anatra zany hoe meteza aloha ho ampianariny tompo meteza miaino an'Andriamanitra meteza mifandray amin'Andriamanitra navako malala ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika atao daty fa 20 zao de zao be de be nalefan'izao tontolo zao tsy andrenesanao ny feon'Andriamanitra mahita chaîne télévision anjatony ianao tsy ahenonao ny tenin'Andriamanitra mahita site web analina ianao tsy ahitanao ny tenin'Andriamanitra mandre feo isan-karazany ianao tsy andrenesanao ny tena renao avokoa ny karaza-peo rehetra fa ny feo tsy renao indrindra de ndraindray ny feon'Andriamanitra sofa indraindray ihany be de be ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany renao ny vaovao atsy mahaliana renao ny fihetsika ry mahafinaritra renao mizavatra mitrangana ry mate hijery renao ny zava-baovao atsy aroa mate anaraka fa izao ndraindray tsy retsika itsony ny bitsiky ny fanamasina ato anatitsika tsy rentsika itsony ny bitsiky ny fanamasina miteny amintsika mity andro akehitriny ty hoe anakaza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao anakaza manaiky teveny zao tontolo zao nyteny tsy rentsika itsony ny hevitry ny teny Jaona apôstôly manao hoe anaka aza ty zao tontolo zao iavako malala eto Jeremia mpaminany am'izao vanim-potoana sarotra iainantsika zao de manafatra atsika hoe mba mino anatra meteza iaino an'Andriamanitra aza mafisina ny fo fa ny faharoa avako malala zay hevitry ny teny hoe mino anatra de zao koa meteza mba ahitsy dikana voalohany de miaino zany fa ny dikana faharoa io tenin'Andriamanitra inonao io de manitsy anao mety manindrona ny fo ndraindray mety manindrona lay fananarana mety manindrona lay tenin'Andriamanitra mety tsy zaka indraindray le amafin'lay tenin'Andriamanitra
satria mahakasika ny tena, mahakasika ny fahalemen'ny tena, mahakasika ny toetra tiany soratra masina itsy fa izao mazava ny teniny soratra masina ny zanakatiana no ahitsy. Areo mampamana lay salamy fa ny firaika amby fitopolo manao hoe soala napahoriana mba ahafantarako na iainako ny didinao. Lay teny hoe soa napahoriana tsy de tena mitovy am'lay teny hoe tezaina loatra fa lay matoa teny hoe napahoriana ana amy teny hebreo de milaza hoe natotsinitsinina. Raha dika zany le teny hoe soa napahoriana de mitovy hoe soa ary anambanin'ny olona, soa raha mitsinitsiniavina ny anarako ny didin'Andriamanitra. Eto afaka malala ny meteza ho ahitsin'Andriamanitra, marary ny famitsiana. Raha avelan'Andriamanitra hotsahin'ny olona mihitsy azy zany atria araka ny tenin'ny mpanao salama hoe naniraka olona nanitsaka ny lohana ianao, zany nanitsaka namela olona nanitsakitsaka ny zonay, ny fanirianay, ny mahazay anay ianao, fa ireny de nahatokanay nahafantatra ny sitraponao. Raha afaka malala ny faneketsika ahitsin'Andriamanitra de zava-dehibe ry havako. Raha itsika miaino fa tsy manaiky ahitsy, mikomy eo anatrehan'Andriamanitra. Inona atao hoe tsy miaino, inona atao hoe tsy manaiky ahitsin'Andriamanitra? Enona le sitrapon'Andriamanitra fa ataomany hoe zanga voakasika zany mo, tsy mahakasika azy zany, raha anina ihany ny tena voakasika izany. Miaino toriteny, mamaky baiboly, miaino fampianarana, manaraka fampianarana-kevitra, fa izao ry havako. Rehefa avy miaino an'izy ireny de zao tsy mahita ny ahitsy eo amin'ny teny fa mahita ny ahitsy eo amin'ny hafa. Ary rehefa afaka malala ny olan'ity civilisation na iainantsika ity, mora mahita ny ahitsy eo amin'ny hafa fa tsy mora mahita ny ahitsy eo amin'ny teny. Ary mora mahita ny ahitsy eo amin'ny fiainan'ny hafa fa tsy mety manaiky fa ahitsy am'zany fanitsiana teny zany. Rehefa koa malala hoy ny bokin'ny Jeremia mpaminany eto, minoanatra ianao de zao meteza ho ahitsin'Andriamanitra. Meteza ahitsin'Andriamanitra ary meteza iaino ny fanan'Andriamanitra ao anatinao mba hanitsy tena. Dika zany meteza hanitry tena, hanaiky hoe tena tsy mety tokoa zany lalako zany Andriamanitra. Tena tsy mety tokoa zany rehefa miaino an'izany teninao zany de mahita Andriamanitra hoe tena misy zavatra tokony ho ahitsinao amiko. Mety mangiry firy ny faniriana satria ny dikan'ny teny hoe asara amin'ny teny hebreo de tena milaza mihitsy zavatra mangiry firy, zavatra ataontsika hoe mafy aza. Rehefa malala hotsika manao hoe raha manao antso avy Jeremia mpaminany eto de antso ny fitiavan'Andriamanitra io. Tsy fanahinian'Andriamanitra ny ikapoka ny zanak'Israely, tsy fanahinian'Andriamanitra ny karavasy azy na mpitondra enta mavesatra ho azy, fa ny tian'Andriamanitra dia niverenany ny zanak'Israely ao aminy de miteny izy manao hoe minoanatra. Tonjato iatsika afaka malala tsy nilozany toetrandro ny afatra Jeremia mpaminany zany fa tandrifa etsika am'izao andro zao mba minoanatra ianao hoe mba meteza lokatra ny sofinao iaino anatra, iaino ny tenin'Andriamanitra, meteza iaino anatra reo zokiray aman-dreny, manana fanitretena iaino ny anatra sy ny teny izay hoentina manitsy ianao fa fitiavany reny. Mety mafy aminao fa ekeo fa zava-dehibe ny fanekena ho ahitsy ry havako malala. Fa ny farany avako malala raha mitenitsika manao hoe minoanatra ianao dia tsy hoe fanekena ahitsy ihany fa izao koa fanekena hanaraka ho volavolaina, fanekena hanaraka lalana vaovao. Ny mahafinaritra be ny nandikan'ny Vulgate ity teny hoe asara ity, ny teny hoe manitsy ny taiza ohatra zany. Fa lay teny hoe nandikan'ny teny latinina azy de matoa teny hoe tsotra be le matoa teny nazahoana ny teny hoe érudit na érudio. Ny teny hoe érudio matoa teny io hoe érudio de milaza hoe mamolavola na mampiditra ao anatina rafitra. Mitovy amin'ny teny latina hoe instruare. Ny teny hoe instruare dia mampiditra ao anatina rafitra.
zany hoe misy toetsaina volavolaina, misy toetsaina anefena ny tena malagasy hoe manefy ny tena malaza azy hoe raha miteny zany hoe minoanatra de zao manaiky ho tefena ampidirina ao anatina rafitra fisainana anankiray rea afako hotsika manao hoe ny teny hoe irudi teny frantsay io zay nazahoana ny teny avy amy teny latina hoe erudisto zay midika hoe fahalalana science sy ny tahaka zany dia ny olona manaiky ho volavolaina zany na olona manaiky ny olona mino anatra de olona manaiky ny tefena ka ampidirina ao anatina rafitra anankiray mazava re afako ny fivavahana kristianina de tsy hoe fivavahana tsy hoe malaladalaka ka fanaovana zay tiana atao no afahana afaka anao ny sitrapon'Andriamanitra ny mpino fa tsy no afahana anao ny sitrapony tsy akory raha ohatra ka mitovy ny fahafahana ny vavahana kristianina de tsy mitovy amin'ny fahafahana resahany zao tontolo zao loatra marina loatra fa voambolona ray ihany raha miteny ny baiboly manao hoe efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy ary mety mampiasa zay teny hoe fahafahana zay ko amin'ny sehatra maro samihafa anatin'ny fiarahamonina fa tsy mitovy ny ataon'ny baiboly hoe fahafahana sy ny ataon'ny fiarahamonina hoe fahafahana ny ao amin'ny baiboly de izao ny antony nanafahana atsika de mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra sy hahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ary fahafahana ahafahantsika manompo ny namantsika sy mifanompo fa ny fahafahana any am'izao tontolo zao de zao nomena fahafahantsika mba hampanompo ny hafa nomena fahafahantsika mba hampanompo ny hafa mba ataotsika tohotra fiakarana ny fahafahanany am'izao tontolo zao de zao fahafahana hotompoin'ny hafa fahafahana anao ny sitrapo fahafahana ilaza zay tiana lazaina fahafahana itsara zay tiana ho tsaraina fa tsy zay mihitsy ny fahafahana ao anatin'ny baiboly na de mitovy ihany ary ny teny hoe fahafahana tsy zay ny ataony tsotra masina hoe fahafahana ary eo ny matetika mampisy olana satria ny heveriny olona fa mampiasa teny hoe fahafahantsika kristianina de mitovy amin'ny fahafahany zao tontolo zao ako afaka demokrasia afaka miteny zay tiana tenenina afaka milaza na de fandratra olona na de fa tsy zany de afaka malala ny fahafahanana ampianaran'i Jesosy atsika tsy zay ny fahafahanana ampianaran'ny Jesosy atsika fahafahana fivilian-dalan'ny fahafahana zany fa ny fahafahana de zao nomen'Andriamanitra fahafahana isika mba afaka hanompo afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahafahantsika mba afaka hanao ny tsara satria raha tsy afaka tsika raha mbola atao anatin'ny fahotana isika de andevo ny fahotana ka tsy afaka nanao ny tsara fa ny ratsy mandrakariva nataotsika Romanina 7 fa rehefa ohatra ka no ahafahan'ny tompo tamin'ny teo amin'ny azo fijaliana isika de afaka manao ny tsara isika zay le fahafahana toy tsika manao hoe ny antsoina hoe mino anatra de zao no ahafahan'Andriamanitra ka manaiky ampidirina ao anatin'izany lasitry ny fahafahana fitiavanan'Andriamanitra zany men'Andriamanitra ny fiainana kristianina de fiainana misy lasitra le afaka fa tsy fiainana baranantsy akory fiainana misy lasitra misy etika misy moral misy toe-pomendrika tsy hoe fiainana mihidy akory zanatry ny vava fa tsy hoe fiainana manao zay tiana atao fa fiainana misy lamina misy fanajana namana misy fanajana ray aman-dreny misy fanajana zay masina misy fanajana ny fiangonana misy fanajana ny mpitondra misy fanajana aina zany rehetra zany dia lasitra izay mahampino ry afako malala zany rehetra angentsitan'Andriamanitra atao amin'ny tamin'ny alalan'ireo jiosy tao a Jerosalema zany angentsita zany lasitra zany angentsita mivavaka izy saingy zao tsy najainy mihitsy lay toetra mahakristiana lay lasitra mahakristiana de eto ravako malala mahafinaritra be nantikan'ny teny latina le teny hoe metezy ianao ino anatra hotsika matao hoe lay matao teny hoe eridio zany hoe milaza hoe manaiky ianao ho ampidirina ho volavolaina ho ampidirina ao anatin'izany lasitra ny fitiavan'Andriamanitra izany raha avako malala ny mpino zany de manana lay toetra mankatoa an'Andriamanitra mankatoa ray aman-dreny mankatoa lamina ao anatin'ny fiarahamonina mankatoa ny mpitondra azy ao anivon'ny fiarahamonina ny mpitandrina ny mopera ny pretra ny dekona ny olona mba tanora manana izany ataontsika hoe toetra soa zany
ry avako malala eto ary sika de ampianariny tompo ndeha isika ino anatra ny anatra de zay tian'andriamanitra raha atsika zay tian'andriamanitra ampitaina amitsika amy alalan'ireo olona mitaizatsika zay tian'andriamanitra ampitaina atsika amy alalan'ny rafitra manabe atsika mety mafy zany ry avako malala saingy zao tadidio tsara fa ny zanaka tiana no anarina ary ny dikany hoe fananarana de alanenina mialanenina ry avako andriamanitra mananatra atsika mandrakariva ary raha mijery an'izao fiainan'izao tontolo zao de ary korontana ry de zao ry avako malala reny no afataratsika fa tsy mino anatra tsy mandray anatra tsy mandray lesona ny zanak'olombelona tsy mandray lesona ao anatin'ny tantara izy tsy mandray lesona ao anatin'ny tenin'andriamanitra izy tsy mety manakina ny tenany eo alohanany sitrapon'andriamanitra izy fa ny sitrapony mandrakariva ny tiany anjaka am'izay heveriny hoe fahafahana ry avako malala mpino ianao nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy de zao ny bokin'ny Jeremia mpaminany mino anatra ianao ivavaky sika tompo am'sotranao zahay no ny amin'ny teninao zahay mampianatra anay fa zava-dehibe ny fiainona ianao Andriamanitra zava-dehibe ny anananay toetra mahay miaindro toetra manaiky ahitsy toetra manaiky volavolaina toetra manaiky tefeny ny teninao hitakina fanetreteny zany hitakina fahalemem-panahy sy fandeferany zany hitakina fanafoana teny zany ary manaiky ho tsinotsinona mihitsy aza amy lalana zay hitondranao vavak'izay tompo ao an'izao tontolo zao mikorotana mifamono mifakahala de mampianaranay tompo tsy ho latsaka ao anatin'izany fanahy ny zao tontolo zao ny fifankahalana ny valifaty ny fifanaratsiana mamindrafo aminay tompo mamindrafo amin'izao tontolo zao ianao meteza hamerina ny fandripahalemana eto amin'ity tany zay nomenao hifahinina ity vavak'izay ho an'ny fiangonanao vavak'izay ho an'ny mpino ho fantsona mitondra fiadanana sy fandripahalemana zay naiza misy anay de mivoy ny fiadanana ao aminao Jesosy ny fifamelana ao aminao Jesosy mivoy ny fandripahalemana izay fitaovan'ny fiadanana fitaovan'ny fifaliana sokafo ny fonay mba ino anatra iaino anatra ankato anatra izay jereo ny zanakay jereo ny taranakay jereo ny firenenay tompo ataovy mahay miaino anatra izay reo anatra maro isan-karazany hitanay teo amin'ny tantarany firenena teo amin'ny tantarany fiangonana teo amin'ny tantarany zao tontolo zao de sokafo masom-pananay ahita andre ny teninao Andriamanitra sy ny anatra maro samihafa navelany reny tantarany lalovana ireny de matoky izay Jesosy fa momba anay mandrakariva ianao amin'ny anaranao zany vavaka izany amen